Ireo mpampivelona Hebreo, ireo mpampivelona Hebreo, zany no dinidinika ifanaovantsika indray androany, manasanao haritra hatramin'ny farany. Rahalahy sy anabavy malala isany, faly miantrano, faly mifankahita tava aminao indray amin'ity androany ity. Naiza misy anao dia tolorako anao ny arahaba mba hampira riantsoa ka ny fiadanany tompony ho anao sy ny ankohonanao. Mialohan'ny andinitsika ny dinity izao ten'Andriamanitra izao dia manasanao mba hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay noho ny famondram-ponao izay tsy nalandritra anay. Misaotra mandrakariva ny amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny fitantanana, tsy nijena tsy fahatanterahanay ianao, fa norakofo anao mandrakariva ny fahasoavanao kosa izahay. Misaotra tompony amin'izao fotoana iarahana mianatra ny teninao izao, tomoerana ty amponay amin'ny lalan'ny fanena masina, ary esory ny hevitra mampisaraka anay aminao dia ny tsy fahatanterahanay izany. Minaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ireo mpampivelona Hebreo. Andeha hojerentsika indray ny andinina izay natao tadiana, mino fa manomboka mikoriso ambavantsika ilay izy, na dia somary lavalava ilay izy. Ao amin'ny Exodosy toko faharoa ka ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo manao hoe: ary ny zanak'Israely ny sento noho ny fanompony ka nitaraina, ary niakatra tamin'Andriamanitra ny fitaraina noho ny fanompony, ary Andriamanitra nandre ny fitaraina ka natsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ary Andriamanitra dia nijery ny zanak'Israely ka nafantatra azy. Mahafinaritra ny andininy rehetrarehetra voalaza amin'ny tsy anjerintsika io, andinina atao tadiana io, fa Andriamanitra dia mandre ny fitarainako sy ny fitarainanao. Andriamanitra dia mijery ary mahafantatra zavatra mahazo ny tsiraray avy. Androany dia hoe ireo mpampivelona Hebreo. Ireo mpiara-midinika namana, fantatsika tsara fa nanorom-ponenana tany Egypta ireto vahoakan'Andriamanitra. Ary taoriana fotoana voafaritra nahitana fanambinana sy fiadanana dia nandevozina izy ireo. Manoloana zany toy zavatra zany anefa dia tsy nandao azy mandrakariva Andriamanitra. Tsy nandao antsika mihitsy Andriamanitra. Azo antoka zany fa maro tamin'ireo vahoaka Hebreo no namoy fo tamin'ny fahoriana, kanefa tamin'ny andro mahory indrindra Andriamanitra dia tonga namonjy azy tamin'ny sandriny mahery. Mampahery ny mpanaradia azy Andriamanitra. Zay ny voalazany amin'ny Salamo 150, mampahery izy io hoe: antsoy aho Jehova amin'ny andro fahoriana, dia hamonjy anao ka hanome voninahitra ahy ianao. Re mpiara-midinika namana, inona ny zavatra nitranga tamin'ny andin'ny soratra masina amin'ny Exodosy toko voalohany andin'ny fahasivy, manomboka amin'ny andin'ny fahasivy ka hatramin'ny andin'ny faha 1 tantara anankiray fantatsika fa ny tombo mandrakariva ny vahoakan'Andriamanitra. Ny tombo, ny amaro izy ireo fantatsika tsara fa ny amaro, ary ny anahery dia natahotra ny Egyptianina. Dia zao ny toe-javatra nitranga andin'ny fahatelo ambin'ny folo. Dia nampanimpony Egyptianina fatratra ny zanak'Israely ka nataony nangidy ny fiainany tamin'ny fanimpony mafy. Tao anatin'izany toe-javatra izany azy dia ny tombo hatrany hatrany izy ireo. Any hery dia nanao fanapahan-kevitra ny mpanjaka ny Egypta ka nanao hoe: ary ny mpanjaka ny Egypta niteny tamin'ny mpampivelona Hebreo, Sifra no anarany anankiray ary Poa no anarany anankiray. Zany hoe voalaza anarana mihitsy reto mpampivelona, sazy famima moa ny fahafantarantsika an'izany. Ka nanao hoe: raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo ka hitanareo amin'ny fipetrahany fa zazalahy dia vonoy, fa raha zazavavy kosa dia velomy. Nefa natahotra n'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay nolazain'ny mpanjaka ny Egypta taminy, fa no velominy ihany ny zazalahy.
re mpiara-midinika anaminy fantatsika izany mpanjaka Egyptianina izany fa niveriny fa Andriamanitra mahery mpanjaka mampatahotra kanefa de zao nafinaritra na mahery toy inona aza ny mpanjaka ny Egyptianina tsy afaka nanery ny mpampivelona no zavatra mifanohitra ny fikasan'Andriamanitra kosa. Fa laza tsara fa ireto mpampivelona Hebreo reto de tena matahotra an'Andriamanitra. Iriko mba ny mpampivelona malagasy de matahotra an'Andriamanitra. Ny joro o matoky tsy natahotra izy ireo fa Andriamanitra natahorany. Ao ny 1:7 nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay nolazain'ny mpanjaka ny Egypta. Afinaritra ny zavatra mitranga fa tsy nisy fehitraikany tamin'izy ireo didy ratsy navoaka ny mpanjaka fa nanady zany an'Andriamanitra mihoatra no didy mpitondra teto an-tany izy. Mila olona tahaka n'izany izao vaninandro ianantsika izao. Mila olona mijoro mahatoky manoloana ny toe-javatra sarotra Andriamanitra. Amin'ny andininy soratra masina voalazan'ny Paoly moa dia hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona tokony hita misy fetraikany amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro izany. Hitan'ny Farao fa tsy nahomby ny tetiny nampitombony ndray ny toe-javatra mampalahelo fa ny ratsy tsy kely lala. Jereo tsara ny 1:10 ary tamin'izany satria natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona dia nomen'Andriamanitra zanaka izy. Nomen'Andriamanitra fitahiana izay matahotra ny anarany. Omen'Andriamanitra fanaminana izay matoky an'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, mila olona matoky tahaka an'ireto mpampivelona Hebreo reto Andriamanitra amin'izao vaninandro ianantsika izao. Mijoro na dia atao hoe misy didy mampatahotra aza navoakan'ny mpanjaka. Andriamanitra ne anomeanao ny fanahy masina ka ahafahanao mijoro tahaka ireto mpampivelona Hebreo ireto matahotra an'Andriamanitra. Mila lehilahy sy vehivavy matahotra an'Andriamanitra isika. Andeha ariarika vavaka isika amaranantsika izao dinidinika androany izao. Ray be fitiavanao fantatray fa mitady olona matoky ianao tahaka an'ireo mpampivelona Hebreo tamin'ny fotoan'andro. Ny fanenao masina ny hanampy anay hitarika anay mba hahatonga anay ihany koa matoky eo anatrehanao amin'izao vaninandro iainanay izao. Apetraka be tananao ary ny tontolo andronay aza mahafoy na mahasaraka anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.